Araka ny fanambarako teny am-piandohana dia manambahiny ny fandarana mahery amin'ny jeriva ity tsy izany fa zareo avy eo amin'ny fédération malagasy ny taranja ady totondry amin'ny alalan'ny filoha-lefitra Andriamatoa Andriamanampisoa Gégé Bernard na fantatry ny rehetra amin'ny anarana hoe Gégé Bosco. Miarabanao ny fandarana mahery, nanaiko vahiny ianao tamin'ny jeriva ity. Miarabanao namana anao ary miaraba koa ny mpanaraka sy tapaka ny fandarana mahery dia miaraba koa any boxeur sy boxeuse zay regroupé ao amin'ny ANS avy filoha. Fanontaniana voalohany Andriamatoa filoha-lefitry ny fédération taranja ady totondry izay anisan'ny nampalaza ny Madagasikara izy ity na teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na teo amin'ny sehatra anatiny tao anatin'ny taona maro zay dia azo lazaina hoe natory ary tena hoe tena tsy tazana intsony mihitsy ny taranja ady totondry. Iny ny fanazavana afaka omenao ny mpijery amin'izao hariva izao satria mahita ihany ny olona eny atsifatsifaneny amin'izao fotoana izao hoe ary manomboka velona indray izany taranja ady totondry izany. Inona fomba azaka hanazavanao an'izay? Ya, misaotra anao namana anao, mamela ahy anao hitantara fohifohy kely momba ny tantarany ady totondry. Hitantsika angamba fa tamin'ny 2009-2010 dia Rabela Jona no président ary ny tenako dia filoha-lefitra teo. Nisy moa zany ny empêchement ny Monsieur Jona tamin'ny 2010 izay na sy 2011 dia izany mitondra anazy vonjy-maika aloha. Hitantsika angamba reny asa vitako reny sy hoe manony tenina ohatrany sirira raha hoe midera vady mahay mandihy fa efa nisany nandefa entraîneur, nandefa arbitre zay nalefa nanerana ny ligue paritra rehetra. Tamin'izany moa nisy ministre zay tamin'izany tsy nanampy misy ny ady totondry fa fanakorotanana ary nataony. Nefa moa noho hoe ny malala tanana nanampy anay tamin'izany dia navitanay championnat national indroa, championnat régional. Tonga foana zahay miaraka amin'ny teknisiana satria ny kazikazinay amin'io dia mahitiliana an'le boxeur na boxeuse zay hiatrika championnat international. Kinazo anefa tsy zany ny zava-nisy fa lasa fanakorotanana tanteraka zany no nahazo ny boxe. Dia tany moa le izy dia teo zany nisy an'le sage satria raha Monsieur Rabela Jona moa zany empêché dia ny ligue indray no raha tokony izy aloha tokony premier vice président no tokony napetraka teo kanefa tsy tany anefa ny safidin'ny ligue fa nametraka anazy satria za tamin'io deuxième vice président. I premier vice président koa i premier vice président koa tamin'izany Randriana Solvantedy sy mipetraka eto Antananarivo fa any Morondava dia nanendry zany sy ny fidin'ny ligue dia za no tafapetraka teo satria moa fantatsika amin'ny réglementanay ny ligue ny organe suprême nitondra teo ary sisy fanampiana na vita championnat national na vita reny sy mbarako atsika angamba fa lavitra zany any Deco mainty rano Tuliara nefa dia nisy entraîneur anakiroa arbitre nanome formation ndreo ary nahazo attestation daholo zany. Taty afara nefa le izy tondra indray iny moa nisy le délégation spéciale tamin'izany moa dia fampiraria tany amin'ny tribunaly ary nitorimisy tany amin'ny niady amin'ny fanjakana dia nanakana délégation spéciale moa ry zareo dia avy eo nahato aloha zany iny satria nitory ny tenako nitory ny équipe zay niaraka tamiko dia tany arindrina tany moa zany le izy tamin'ny définitive zany dia nandresindray satria atody zay miady mambato satria ny tena président kely iny ministre izy amin'ny fanjakana dia nandresy moa zany dia tany ndray le izy dia nisy ndray avy eo ny disadisa zany sy ny ova fa nyritina zareo ny délégation spéciale nefa moa délégation spéciale sisy ninona vita korona sady sisy nakeny sehatra raisam-pirenena na ny championnat national raha sy nisy na misy championnat régional sisy fanontaniako
inona ary zany nahatonga anao miverina indray ny taona 2014 natonga na niverina zany a 2014 nisy fifidianana karakaray ny délégation spéciale ny ray andro mialohan'ny fifidianana de nisy noty nisy taratasy zay sy hita maso akoriny hoe sy afaka milasaka ny tenako miaraka amin'ny Rabela Zona miaraka amin'ny Damas reo zany zay nailika za aloha mino fa sisany zany taratasy zany fa noho ny tombosoan'ny box mesenanoa de nangina nefa za mahita nisy olona tao satria zahay a de manana ny lalàna manana ny statut manana ny règlement intérieur zay mifehnay amin'ny ady totondry kanefa zany de zay ngamba araky n'le teneniko foana hoe sy tiako bika alako tare misy kazikazy hoe le olona tena anao ve le olona tena mazoto ve amin'ny herin'ny tanteraky de misy ny sakasakany tsy navelany lasaka nandeha moa zany ny élection lany Soamasara Andriamatoa Rabarso Hermamy misy olona raha nteny hoe anao président GG aza manaiky an'io nefa za nangina zay mangina ozy izy le olona le fitenisika volameny nandeha ngamba heritaona enimbolana heritaona sy tapany roa taona zavatra mampalahelo a dia mandeha ny tena makany amin'ny province makany Nosy Belleville makany Majanga Tamatavy satria le olona sy malala n'le règlement de hoe miverenanao président GG fa maty ane no totondry verina kely voalany monsieur Arimamy de zany ny félicité azy voalohany indrindra ary nanao fotoana taminy ary nianso azy i resaky ary ny resaka tokoa zay mirala mianaka indroa na intelo kanjo moa izy tsy mbola tapa-kevitra angamba izy de izay natonga ana nangina satria nametraka raha tam'izay hoe monsieur le président raha ohatra anao ka hoe matahotra ny aongana ataovy deuxième vice président satria amin'ny statut ansika deuxième vice président ka na misy fanonganina anao eo sy afaka aka ny toeranao mihisiny de mbola sy tapa-kevitra izy fa tatyarina am'izay farapara ny tany amin'ny septembre 2016 nianso ana foana izy ny fampiresaka zahay zandrilahy ozy izy ampio zaho izy andao izy sika sinao hiara iasa ampandroso ny box zany hoe nadio zany tapitra ny disadisa zany nanomboka teo fa za aloha zany natoky sy natoky ihany satria anao président d'honneur ny antsony anay kanefa anatin'ny statut anay sisan'zany président d'honneur zany anatin'ny ady totondry satria zany raha azoko tsara ny amin'ny eritreritrako raha ohatra zany mandeha ndray ny ady totondry de lasa ilika ndray fa ny zavatra teneniko taminy hoe manaovanao assemblée générale ansoy ny ligue anatery ny ministère de zay vao afaka miara-miasa aminao nataony moa zany fiantsona tamy 18 novembre 2016 tao Sogradin tao Mamasina de tonga moa zany ny ligue paritra rehetra zay nisy olo-tegnany ministère sy ny comme inona ary ny zava-baovao niova tao arinany zay hoe fiverenanao zay ny zava-baovao niova zany vao tonga teo tsy haiko na fifandifinjavatra fa nisy le expert tunisien zay nalefa ny aiba isorana manokana comme isorana manokana koa ny ministère nanome formation avy hatrany zahay tonga de nakana tsirairay ny ligue paritra amin'ny antireo satria araka ny lalàna ny aiba zany am'izao reo entraîneur reo manana étoile anankiray reo no afaka mitondra boxeur mandeha manao lalao iresa-pirenena dia avy eo zany le 18 décembre tonga de niroso avy hatrany zahay nanao interligue tany Tamatavy sy nyzanona teo anefa izany fa tamy 12 mars tany Amoronmany Ambositra 26 mars ndray niverina teto Analamanga Tananarivo ny 9 avril tany Fianaratsoa mialohany championnat national tonga de toizakeo le izy hoe inona ny hitanao hoe vokatsoa azo tao anatin'le combat interligue ny zavatra vokatsoa zany ireo victoire zany
tamin'ny interligue reo no nahazo championnat national di ireo zany no nansoinay a nandrafitra ny ekipa nationaly etony aloha za sefatsefany eto a dia misaotra ny ministra ny fanatanjahantena fa nahazo fanasana zay ajoka ny olalao io a de niona ny vantana taminy ary faly tokoa moa ny tenany hoe mandeha président ozy izy ny boxa fa zao ny zavatra tadiavina nareo mirahina zao a de anome sarandalina moa zany izy a sy anome ny dépensenay rehetra any fa kosa moa na ela zany de etona koa zany navitana en'ireny ligue paritra reny a de isorana manokana eto ny transport a sy ny poissonnerie mety Jakisan ao itosy fa manampy de nanampy tokoa anay izy a ny transport Anselme Rodin Cotisy Alpa indrindrandrindra koa tamin'ny championnat national big zama malagasy de mbola magnantegna zany zay mifiaramiasa reo fa sy piako eto koa zany a fa tamin'ny regroupement reo a de minanome rafraîchissement zany a Jakisan transport Jakisan sy poissonnerie mety zay tam'le 8 moa zany nanomboan'le regroupement fa le 7 ny akizy a ny boxeur rehetra de fa tonga tao amenesy ampefilo hiditra eo amin'le fandraisana aratsika amin'ny fiadinan'ny tompon-dakany Afrika tsika nanomboka tamin'ity herinandro ity raha ny marimarina kokoa ny fanomanantena misy firy ireo mpiatroka firy ny eritreretina tena hoe hoentina ny Congo Brazzaville manahoana ihany koa tokonaina zany enina amby folo zany nansona satria manao siparinina zany a ny eniny de ny folo zany a ny eritreretinay hoe hoentiny kanefa moa zany a nanampanagme fanantenana zany ny ministra sy ny mpiaramiasa aminy fa andefandreo nefa izy a zerevo ozy izy président zay ny tena mahay ary zany efa de efa metimety averiko foana zany hoe izay amin'ny ady tontondry a de sy manavaka tavan'olona fa na iza hoe rehefa mahay ianao a de omena azy a ny tapakila ary ny tenako zao misy mesenonao a zay manaraka angamba nareo mahita sara manaraka maraina manaraka riva ary miaraka matory a am'ireo boxeur reo misy ny ary mba sy atao ambany zavatra satria enao zany rehefa manao zavatra arakaraky ny fitiavanao a arakaraky ny finiavanao a no azahoanao vokatra ka izay mahatonga anay a manara-maso akaika andreo boxeur reo androany izao a satria androany mba repokely a de nitondra an'ireo boxeur reo zany ny tenako a nandeha tany Simbazaza tamin'ny parc national rovina tsara moa le faninanana ny faninanana zany a dia manomboka 27 ty volany ty a 27 mai de mifarana 4 juin zay atao Congo Brazzaville zay zany no io a élite homme sy femme amara-pananatsika azy zay nefa nisy resaka ihany nataonao ihany koa teo aloha teo a amin'le hoe fanomanantena fifandonana amin'ireo aty amin'ny ranomasimbe indiana aty akaikikaiky a ho lasa lohany zay fandehanana ny Afrika zay ve sa hoarinany zay zao zany zay anisan'ny fanomanantena mafy am'le fihidinatsika ny championnat international ka ny calendrier zany sy ny vinavinanay amin'ny ato amin'ny fédération dia mois de juillet zany na mitray mois de juillet zany a na tapatapaka ny juin ny fandraisana lalaon'ny nosy reo le interlille zany de mety voalohamboalohan'ny juillet agnyray a fa ny zareo Maurice zany no horaisitsika voalohany de manaraka zany a Seychelles etona zany a de mbola mamerina fisaorana an'ireo matoa ministra sy ny fanjakana sy ny mpiaramiasa aminy fa zahay a de mampanantena fa hitondra vokatra hitondra médaille zany zahay hanome toko zahay a fa hanome fahafapo ary hitondra vokatra ho an'sika Madagasikara satria izany misy mesenonao zany namana nono a no anarahana akaika ampitoviana zanaka zany reo boxeur reo sy boxeuse reo ary sy misy hoe tiany tiako na iry ny alako fa samby tiana daholo a satria ny ray aman-dreniny a halavitra misy aminazy reo 19 ans 20 ans hitanao zany 19 ans 20 ans zany mbola azo atao hoe kendray raha mbola sy nisaraka tamin'ny ray aman-dreniny misy ka ny tena zany sy ny mpiaramiasa ohatrany hoe ray aman-dreniny zareo
ia dia isorana bitsaka ianao andriamanampiso Gégé Bernard na Gégé Bosco mitondra izay fanazavana feno ho an'ny taranja ady tontolo izay satria dia io fidinan'ny tompon-drakany Afrika io zany no sehatra voalohany isehoan'ny Madagasikara indray eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena indrindra ny aty Afrika dia isorana ianao ny vahiny teto amin'ny fandarana mahery tamin'ny ity androany ity. Ia misaotra besaka sika dia manome toko zahay fa hitondra médaille zay miverina avy any a Congo Brazzaville ary androsotro koa ny boxe ary mangataka koa ny malala-tanana mba hizerany ady totondry fa mandeha foana zany ny regroupement ao ka ny fandaharana zany zay mba hoe linaka mba hizerina anome tanana dia ao ampf loa amin'ny NSPF loa zahay amin'ny 4 amin'ny gymnase ny entraînement dia amin'ny 2 jusqu'à amin'ny 4 koa amin'ny hariva ny entraînement isan'andro zay ngamba fa dia makasitraka fotra tompoko.